Fahaly miarabana ny tokatrano manaraka ny Meteo ny sary azy tamin'ny zanabolana avy hatrany dia nisy hatrany aloha zany ny atsokana avaratra azy tany amin'ny ilany atsinanany anosy nahazo an'izay koa ny avoatany mbola mitoy izay ato anatin'ny roa andro avy zany hoe ireto rahona hitantsika avy aty amin'ny oseany indianina tony zany dia mbola somary anatona ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy indrindra raha ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray manjaka hatrany zany ny atsioka miovaova izay tsy maro toerana indraindray ka mampahazovana orana tandrifin-drahona ana faritra sasasasany amin'iny ilany andrefany nosy ino hitantsika avy eo moa zany ny tena mahakasikasika izay ny maripana ihany koa dia mifanaraka amin'izay zany hoe any amin'ny alarobia any voatombanana isy fiakarana kely ny maripana ambony indrindra raha ho any voatany sy ny ilany atsinanany nosy satria dia misy ny rindra-drahona andrasana avy aty atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay any amin'ny alarobia zay tonga ao atsimony nosy ao zany manalefaka ny tsiokany avaratra aza izay raha ny rivotra mafimafy hatrany ny rivotra zany ho an'ny roa andro avy ho an'ny avoatany ny tapany avaratry ny nosy ary koa ny morontsiraky ny taolanaro any toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapitso maraina dia misy ny orana ho an'ny morontsiraky ny savana lanjorofo sy ny morontsiraky ny faritra atsinanana mandraona mety arahina herika kosa ny ilany atsinanany voatany ary ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro na dia somary andraona mitsitokotoko ny any amin'ny ilany andrefany voatany sy ny any amin'ny faritry boeny toraka izay koa ny ilany andrefany faritry sofia raha ny apiso tolakandro mitoy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy mety arahina herika hatrany zao ny faritra loatra mangory sy ny ilany atsinanany faritry sofia iny zany misy ny tandrifin-drahona mitsitokotoko ho an'ny ilany andrefany voatany zany hoe ny ilany andrefany faritry bongolava ny ilany andrefany faritry tasy ny atany menabe ary koa ny any amin'ny tany melaky mandraona ny andro raha ho an'ny faritry boeny ho an'ny rapiso tolakandro izay hatrany ny ambiny kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso izay 10 degré celsius ny ambany indrindra hita aty amin'ny voatany raha ny any morontsiraka kosa indray dia misy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha ny ambony indrindra kosa ny voatany dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 ary ny morontsiraka ny Madagasikara 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana moa zany mafana ao anatin'izay ho an'ny andro ny talata dia mbola somary mitoy hatrany ny orana ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo iny mandraona arahina herika hatrany koa izay ho an'ny voatany ary ny tapakandro hariva dia mety ahitana tandrifin-drahona mitsitokotoko hatrany aloha zany ny atany faritry menabe sy ny atany melaky ary koa ny ilany andrefany faritry bongolava sy ny any amin'ny ilany andrefany faritry tasy any zany ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata zay tsy dia misy fiovana firy raha ho an'ny voatany ny ilany atsinanany nosy kosa indray misy fiakarana kely zay ho an'ny ilany atsimo atsinanana zany fa misy fidinana hatrany aloha zany ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana hatrany no misy ny mafana indrindra eo amin'ny 4 degré celsius eo ny maripana voavinavina ny andro ny alarobia dia misy ny tandrifin-drahona ny faritry savasy analanjorofo mety arahina tandrifin-drahona ihany koa takariva any amin'ny faritry ny sofia sy diana zany ho an'ny atitany menabe sy faritry ny melaka kosa indray mitoy hatrany ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko ary mety mitatratra aty amin'ny ilany andrefany faritra moromania sy ny faritry ny matsiatra ambony izay tandrifin-drahona mitsitokotoko izay ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia misy fiakarana ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany miakatra hatrany amin'ny 14 degré celsius ny ilany atsinanany nosy ihany koa dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ary ny maripana ambony indrindra dia mijanona ho 13 degré celsius hatrany aloha zany ato anatin'ny telo andro ho avy dia izay indray ny meteo antsika tamin'ity androany ity ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.